Finaritra faly tafahoana amintsika rehetra indray ry mpianakavy ato amin'ny tompo ary manonona hatrany ny fahatsarany sy ny fiadanany anjaka sy anapaka mandrakariva ao anivon'ny tokantranonao io. Amen. Ampifaliana. Tena hoe ampifaliana ary ampanetretena indray no hitongavana isy reto rahavavy izay tazanao eto reto hitondra ny fandarana mitohy satria nisy fizarana zay tany ambany tany partie 1 dia hitondra ny partie 2 indray zany zahay izay efa hitanao eo amin'ny lohateny ny fantaniana izay ho avoaka eto. Fa mialohan'izay dia mba te hanentana antsika tsireraka mihitsy ny hanentana anao indrindrandrindra ho anao izay voasambany heno ny fizarana eto mba hisabone ny page ato anatin'ny YouTube, ato anatin'ity Facebook ity dia afaka sabonenao amin'izay mahazo notification foana ianao satria mba mety hisy anjara brika avy any amin'ny tompo omenanao, atolotra anao dia mba mandray anjara izahay ato ambikambana andeha hizara an'izay, andeha hitondra anjara brika izay dia ianao ihany koa mba mahazo zany dia notification rehefa tonga any aminao tsina dia avy dia hitanao iny dia mba miaraka mandray ny avy any amin'ny tompo zao sy ianao. Amen. Iny ary andeha hanomboka ny fotoana zao sy ianao hivavaka aloha mialohan'ny andrenesantsika ny valitena avy amin'ireto rahavavy izay efa miaramila vonin'ny Kristy reto dia andao alohantsika hivavaka ho fametrahana ny fiarahana foy eto anatrehan'ny tompo. Iara hivavaka. Halleluja. Ray masina tsara indrindra rainay amin'ny anaran'i Jesosy ianao misaotra indrindra tompo satria mahazo fotoana ora sekonda hatrany zahay ahafahanay mifampizara, ahafahanay mifampahery, ahafahanay mifampatsiahy ny amin'ny tokony iainana atao amin'ny fanjakanao Andriamanitra. Misaotra anao zahay fa tsy afaka hanao an'izao zahay raha tsy nomenao anay aloha ny fahasoavana manokana, raha tsy nomenao anay aloha ny andro sy ny tombam-pahavelomana ahafahanay mifampizara toy izao. Ka misaotra indrindra anao zahay ray. Ao anatin'izay dia angatako ilay fanahy masonao dia maniraka na eto ihany no andeha hiasa mahery eto amin'ity fotoana ity fa indrindra any amin'ireto olona iretra omenao fafana anongilatsofina hiheno amin'izao fotoana izao. Miasa tompo sokafo ny risim-pandrenesana ny fo aoka tena ho toy ny tany lonaka mba handray sy hakatoa izany voa ho afafy eto izany. Ka miasa tompo raiso ny toeranao fa ho tombokay amin'ny analany anaranao Jesosy izao fanontaniana izay ho apetraka izao. Halleluja. Amen. Amen. Eny ary efa tazanao eto amin'ny lohateny eto ambony eto ny fanontaniana partie 2 ny hoe hono no atao fanompoana na hoe ny manompo. Beta be manko ny fanompoana zay manompo zay manao asa fanompony. Andao ny mba horaisitsika ny amin'ny rahavavitsika ny famakafakana makasika an'izany dia andao ary horaisina mpitiavana ny rahavavy dia atolotra fenonao rahavavy ny micro. Miaravatsika rehetrarehetra longomamy havana malala tonga eto indray hitondra ny anjara brikely ezahako fitinina le izy mba tsy ho lava be. Tondra ny anjara brikely amin'ny famaliana ny fanontaniana izay napetraky ny rahavavy teo dia mbola mampirisika antsika ihany zany mampirisika antsika ihany afaka mamaly koa ianareo raha ohatra ka manana valin'ny fanontaniana. Ny fanontaniana izay natao eto moa zany napetrany rahavavy teo izay efa henontsika dia niresaka hoe ny atao hoe manompo dia inona ny tompoina. Voalohany indrindra zany amin'ny maha olombelona antsika dia marobe ny sehatra izay tompoina ary matoa ianao manompo dia misy tanjonao inona ny tompoina. Ohatra hoe ny olona miasa manompo izy dia mahazo vola fa tsy hoe izy manompo vola dia ao anatin'ilay asa iasany zany misy ny lehibe izay mifehy azy dia io lehibe io mandidy sy manapaka manao izay zavatra ataony ao dia ianao zany manaraka fotsiny dia tonga ny farany volana dia mahazo karama ianao. Zay zany no atao hoe manompo amin'ny maha olombelona. Misy karazany maro zany misy karazany maro ny fanompoana eto fa ao ny manompo tanindrazana, ao ny manompo ara-piarahamonina arakaraka ny sarangany zany. Dia eo zany misy ny fipetrany lalàna sy ny fitsipika izay misy amin'ilay toerana izay misy ianao amin'ny sehatra hanomponao. Tsy izay nefa no
tiako ambara eto fa ohatra foana izany izy mba mila belarako mba anokafana kely an'le ny saitsika zany a dia raha tadiditsika Jesosy Kristy a izay tsy miafina amintsika ny teny tamin'ny mpianany fahiny any amin'ny Matteo 20 angamba izy izay raha tsy diso Matteo 20:29 ka hatramin'ny 20. Hoy Jesosy tamin'ny mpianany fantatrareo fa ny andrian'ny jentilisa manompo azy tokoa ary ny lehiben'ny manapaka azy. Izany hoe ny lehiben'ny jentilisa zany manapaka azy. Fantatra fa tsy mba toy izany ny aminareo amin'ny olona manara-dian'i Jesosy Kristy zany ny tiany tenenina eto a fa izay teo lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo ary izay teo ambony indrindra aminareo dia ho mpanomponareo. Fa tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolon'ny maro. Amen. Io tenin'Andriamanitra io a dia fa anisany a mamaly sy mameya ny fanontaniana izay mipetraka eo. Izany hoe ao anatin'ilay fanontaniana zany teny hoe inona no atao hoe manompo a, inona ny tompoina voalohany zany dia Andriamanitra aloha voalohany ny tompoitsika. Inona ny tanjona dia hoe ny fanjakan'ny lanitra matoantsika manompo a, an'Andriamanitra manatanteraka ny sitrapony a matoantsika mitaraina amin'ny andro aman'alina manao vivery ny aintsika amin'ny fanompoana azy amin'ny asany a dia misy tanjona ao. Ny tanjona moa zany tsy inona fa ny andova ny fanjakan'ny lanitra. Fa ahoana zany atao hoe exemplaire zany, ahoana zany ny olona atao exemple amin'ny mahay manompo. Dia izy efa niresahana eo ny olona manompo zany a voalohany indrindra dia ny olona manana fanetretena aloha voalohany. Olona manana fanetretena, olona tsy manambonimbony ny tenany a. Amin'ny mahazanak'Andriamanitra zay a, amin'ny maha-kristiana antsika. Raha ohatra zany ianao a manana plasy tsara ao amin'ny toerana misy anao, amin'ny fiangonana na ao amin'ny groupe na amin'ny inona, dia manana fanetretena ianao voalohany indrindra. Izany hoe tsy manilika ny andraikitra anao amin'ny hafa, tsy miandry ny hafa, tsy manambonimbony tena, tsy manana fanetretena be zany e, manana fanetretena be sy fitiavana, izay no atao hoe manompo amin'izay rehetra andraikitra hitanao a, sahaza ho anao a, ao. Dia raha jerevantsika nefa io ten'Andriamanitra io a, mbola amin'ny fiainantsika andavanandro ihany. Be da be mihitsy a ny hita matetika sy be da be zany ny olona ara-politika, ara-piarahamonina, ara-kasa zany na ny patronao na ny olona zany eny zany a no mibaiko sy tompoina fatratra. Izany hoe tsy manana fanetretena ny dikan'izay mipetraka amin'ny maha-patron anazy zany izy a, mipetraka maha-lehibe anazy izy a, mipetraka maha-ambony azy izy a, dia tompoina maraina sy hariva, dia mibaiko maraina sy hariva. Nefa ao amin'i Jesosy Kristy ilay ten'Andriamanitra sy ny Andriamanitra tompon'ny tompo, mpanjaka amin'ny mpanjaka, ary mbola azontsika tenena ihany koa patron ambonin'ny patron, nanana fanetretena be izy. Tsy mipetraka tamin'ny hoe toerana mahambony anazy zay izy mipetraka nanana trano tsara hoe Maison Blanche ohatra, hoe le tranon'ilay président reny, na hoe Lapaso, na hoe palais ngeza be, na hoe hôtel 10e étoile ohatran'izany. Tsy nanana trano ialofana mihitsy zany Jesosy Kristy. Izay hitantsika ao amin'ny Matteo azontsika porofoina zany ao amin'ny Matteo 5:20 ny zanak'olona izy tsy mba nanana izay ipetrahany, tsy mba nanana izay ipetrahany lohany. Satria naninona noho ny fanetretena lalina tao aminy sy ny fitiavany antsika rehetrarehetra. Nanompo antsika zany izy, nanompo ny rehetrarehetra izy. Aiza mbola ny afara tamin'ny ainy ara, ny afara tamin'ny fahafatesana, hatramin'ny ainy zany tena niala mihitsy. Amen. Dia eo koa ny toe-po mihetsy, ny toe-po manompo ao anatin'izay rehetrarehetra zay zany mifangaro mitambatra ao. Ka raha ny olona no tia voninahitra, tia manambony tena
sarotra irahana manilika andraikitra foana amin'ny hafa mifidy olona ananatra kamo a dia mbola tsy vitany kamo fa mbola hoe miandry ny hafa hanao premier pas vao iny koa vao manao a ao koa ny avinavina dia olona tsy azo lazaina hoe manompo izay olona zay. Tsika zany ny miroara antsika ny fitaratra antsika zany a dia tsy iza fa Jesosy ihany. Dia raha fitiniko zany atao hoe manompo zany dia olona mahay manetry tena, manana fitiavana, manana fandavan-tena, manana fotoana, tsy mipetraka amin'ny toerana anankiray izay nametrahana azy fa be da be zany ny andraikitra izay idirany. Eny fa na dia hiantra amanaina ary. Jesosy Kristy moa zany Andriamanitra nofonoina namoiny aina izy a nifantsina tamin'ny hazo fijaliana mba hanavotana antsika. Fa amintsika izay manaraka anazy inona zany a no mba anehoantsika hoe manompo koa ianao a eo amin'ny sehatra rehetrarehetra amin'ny hoe sehatra ara-pivavahana amin'ny finoana sy ny karazany a izay iainantsika. Matoky sy mino ry havana fa ny fanompoana izay ataontsika dia tsy verimaina. Ary miavaka mihitsy tsika izay manompo an'Andriamanitra raha ampitovizina amin'ny olon'izao tontolo izao. Jereo ange any amin'ny Malakia 3:7-20 dia milaza hoe ho hitanareo izy ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra. Mazava be zany teny zany. Ka ninona zany fanetrem-tena amin'ny fanompoana ataontsika? Fikirizana, fitiavana, fandavan-tena, fananantsika fotoana. Dia misy valiny avokoa zany rehetrarehetra zany. Aoka izy tsy hisy olona hitady izay hahasoany tenany fa ny hahasoany namany. Any amin'ny Koritianina voalohany koa misy an'izay a 10:17-20. Matoa zany ianao tsy mitady izay hahasoany tenanao fa hahasoany namanao dia efa fitiavana zay dia efa manompo zay. Zany hoe manompo ny namanao ianao. Manetry tena ny dikan'izay, manana fanetren-tena ianao, manana fitiavana. Izany hoe rehefa mandeha amin'ny fitiavana, manana fanetren-tena, mahalala ny atao hoe ny sitrapon'Andriamanitra dia mora ny manompo ny hafa ary mihevitra ny hafa ihany koa. Ka rehefa ianao mihevitra ny hafa, manompo ny hafa dia mahafaly an'Andriamanitra zay. Zay rehetra ataonareo amin'ireny madinika ireny izy Jehova dia ataonareo amiko. Iza moa ny madinika resahana eto? Tsy voatery hoe zazakely anefa. Ohatra hoe alaitsika bakiteny izy hoe madinika dia hoe zazakely. Non, ireny olona akaikaiky anao ireny dia efa lazana hoe madinika ireny. Dia raha feheziko zany ny atao hoe manompo dia ny fahaizan'olona anankiray manetry tena, maneho fitiavana ary fahaizan'olona anankiray mahafohy ny ainy. Fananan'olona anankiray fotoana hamohy ny ainy ho an'ny hafa. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany dia makasitraka indrindra. Aleluia, makasitraka anao ry longomamy tamin'izay valy ny fanontaniana atao izay. Ny atao hoe longomamy dia hoe havana mamy. Mamy avokoa tsika ato amin'ny Jesosy. Aleluia. Tain'ny tompo manokana ianao rahavavy. Ozy izy teo hoe Jesosy ihany ny atsika. Jesosy ihany, Jesosy hatrany. Hitantsika Jesosy ihany, Jesosy hatrany ny atsika. Aleluia. Ozy izy teo hoe fanompoana miendrika fanetretena atao am-pitiavana. Mampanao komisionao ny namanao, manompo ny namanao ianao amin'izay. Maniraka anao ny namanao, manompo ny namana. Atao am-pitiavana, tsy asiana monimony. Tia mba vidian'ny kredi dia mandeha am-pitiavana ianao.
Oka fantaritsika le fanompona, fanampianao ny hafa, fanaovanao ny zavatra mpanaovin'olona ampitiavana amin'ny fanetretena. Amen. Tsy hoe andevozina ianao, tsy hoe ambanimbaniny ianao, fa fantary tsara ny atao hoe manompo. Ia, mbola misy rahavavitsika longomamy izay efa vonibonina ihany koa izy ato andeha amaly izany fanontaniana izay efa napetraka teo izany dia raisitsika mpitiavana indray ary izy dia atolotra anao rahavavy ny micro. Manonona fiadanan'ny tompontsika rehetra ho an'izay rehetra mandray izao vokaly izao dia fiadanan'ny tompony no anapaka nanatsika any. Araka hitondrana indray raborika aho araka napetraka ny tompony andraikitsy ny fanontaniana hoe inona atao hoe fanompoana. Amen. Ny atao hoe fanompoana dia tena hoe petraka ny voafeny sy ny avokaty fanompoana. Ny atao hoe fanompoana dia manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny atao hoe fanompoana dia mitady an'Andriamanitra isan'andro, miray amin'Andriamanitra, miresaka amin'Andriamanitra. Ny atao hoe fanompoana dia ny miaradia amin'Andriamanitra. Maro ny voafehy ny fanompoana, fa kosa hoe tsy midika hoe ny fanompoana ho an'izay rehetra, ohatra ny diakona na ny mpiandry na ny pastera, fa ianao izay miaraka amin'ny tompo sy manompo an'Andriamanitra ianao io zao, fa fanompoana an'Andriamanitra izay rehetra izay. Fa samy napetrahan'Andriamanitra amin'izao toerana nametrahan'Andriamanitra ho an'ny tsirairay. Misy ny mpitarika, misy ny mitory eny amin'ny kalamandrana, misy kosa ny atao hoe pastera sy diakona, ary misy ny atao hoe evangelista sy ny sisa. Maro samihafa ny voafehin'izay zavatra izay ao. Araka voalaza ny ten'Andriamanitra kosa hoe ho antsika efa nandray ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra, ary izay rehetra mino sy mitory fa Jesosy Kristy ilay tompo-pandraka, Jesosy Kristy ilay tompo-pamondry. Araka voalaza ny ten'Andriamanitra hoe mandehana ianareo mitoria ny evanjely atavy-pianatra an'izao tolo izao. Ny atao hoe manompo, satria nandray fahasoavana amin'Andriamanitra, ka ilay fahasoavana izay niazo ny avy tamin'ny tompo dia zaraina kosa iny hoe torena amin'ny hafa ny fanompoana, fa tsy ho an'ny hotany tazomina ho an'ny tsika samirery, fa Jerosalema voalohany dia afaka torena ny tenin'Andriamanitra amin'ny rehetra. Ary fanompoana dia ianao mitady an'Andriamanitra manompo anazy ianao. Ohatra zao hoe ao amin'ny toera iasanao ianao, manaja an'ilay deba mpampiasanao, manaja ilay olona deba mpampiasanao, manompo anazy, mikarakara anazy ianao, mikarakara ny vadinao ianao, dia tompoinao izy. Dia tahaka an'izay kosa no tokony ataontsika amin'Andriamanitra. Jesosy Kristy ilay tompo mahery, ho tompoina izy, ho karakaraina. Indrindra Andriamanitra mitady ny finoantsika iorenantsika, ny tempoliny, ny ao anatintsika, hanompoantsika azy, hananaovantsika ny sitrapony. Izany taken'Andriamanitra, ny fanompona azy, hanompoantsika azy isan'andro manalina. Ny atao hoe manompo kosa hoe rehefa mitady an'Andriamanitra, tsy hoe ao anaty trano ihany ianao, fa amin'izay toerana misy anao dia hanompo anazy, ho manjaka hariva, ho manjaka izay no fanompoana an'Andriamanitra. Dia voninahitra ny noveriko ao amin'i Jesosy Kristy tompo, fiadanana ho anapaka ao anatsika ny manjaka izay. Amen. Amen. Makasitraka anao ry longomamy tondra izay valy ny fanontaniana izay dia tahina mihoatra ny androany iny ianao ho tahina amin'ny andronao rehetra. Amen. Ho tahina manokana ianareo mirahavavy longomamy izay nitondra izay valy ny fanontaniana teo izay indrindra ihany koa tsika rehetra izay mamaly samy longomamy avokoa, havana mamy avokoa atao amin'ny tompo. Mamy iny miaraka amin'ny tompo
mino fa tena tsampanao zany hoe amaminy miaraka amin'ny tompo zany. Halleluia. Ya tena hoe marina loatra ny fanompoana n'Andriamanitra, ny fanompoana ny hafa atao vokatry ny fosiny fitiavana. Tsy manambany tenanao ianao raha misy fikarakarana ataonao ny hafa. Isika zao raha manompo ny tompo, za eto zao de manao fanompoana ny tompo aho, de ny rahavavy ihany koa ohatr'izay de manao asan'ny tompo fanompoana zao ataonay telo mirahavavy eto zao. De ohatr'izany ihany koa zao ianao zay mizara ny tiany amin'ny namanao any amin'ny hafa any de manompo ihany koa ianao mizara an'izany partage ity fizarany ity nao partagenao any amin'ny hafa any de fa fanompoana zay. Tena hoe miara mitambatra, miara manompo avokoa tsika rehetra, miara mientana. Zay zao de fa fanompoana. Be da be zany endrika fanompoana fa zao izay fanompoana zay tsy atao ohatrany hoe fahasorenana, fahakizitinana hoe nohony amin'izao, nohony amin'izao, nohony amin'ny fitiavanao an Jesosy. Ianao raha miasa de nohony amin'ny fitiavanao ny akonanao, nohony fitiavanao vady aman-janaka de midéplacer toeran-kafa ny raim-pianakaviana na andrenim-pianakaviana, eny miala ny tanindrazana mihitsy. Fa satria noho ny fitiavana andreo, noho ny fanompoana andreo. Misy sakrifisy atao ao, misy fahafoizana havanao, misy fahafoizana fotoanao satria manompo ny akonana. Dia ohatr'izany koa sika mikarakara ny asa fanompoana toy izao, mahafohy fotoana ho an'ny tompo, ho an'ny hafa, irahan'ny tompo ianao ho an'ny hafa, dia manompo ny tompo zany zay. Ka ianao ve rehefa manao ny asan'ny tompo dia fahasorenana no anaovanao an'izany. Be da be ny olona tokony irahanao Jesosy, fa maninona no irahanao? Irahanao fa maninona za ihany? Fa maninona rahavavy ihany tsy mba mpanaovinao koa? Tsy maninona raha nadahy ihany tsy mba irahanao mandeha riananina? Fa maninona za ihany? Tsy asiana monomonina. Sao dia ohatran'ny zanak'Israely hoe taraiky any am-pandehanana ny dia. Asiana monomonina ny fanirahana, aza miferotraina, aza kizitina, aza beteny avaly rehefa irahana. Rehefa atao vokatry ny fo amin'ny feny fanetretena ao anatin'izay dia hitanao ny valiny zany. Ho raisinao zany, manompo amin'ny mpifaliana, amin'ny fanetretena. Inona ataonao dia ataovy amin'ny fitiavana. Akatoavy ny zoky, akatoavy ny mpiaramonina, akatoavy ny ray aman-dreny mazava ho azy, akatoavy Andriamanitra, akatoavy ny mpiara-mivavaka, akatoavy ny zavatra rehetra fifampifehezana amina toerana iray. Fa fanompoana avokoa zany rehetra zany. Amen. Ny valiny zany any amin'ny Jesosy, fa tsy ilay olona maniraka anao no hanome ny valiny. Raha ohatra zao hoe aniraka olona hoe ity mba hividiany zavatra ny Analakely dia omeko frais ny oliny mba andehanany any azahoako ilay zavatra nirako azy. Dia zany ny atoka ny frais nakany izy. Dia ohatran'izay mihitsy sika. Ny tompo izay mampaniraka antsika ny miatoka ny zavatra rehetra fa maneke fotsiny mandeha. Amen. Ho an'ny tompo irery ihany ny voninahitra, tapitra fotoana sika. Zay sy zay ny fandarana nentinay sy ny rahavavy teto. Manoloana ny fandarana tany aloha efa nisy dia ity androany ity dia reo indray no masaka naroso antsika rehetra inoko fa nandray zavatra ianao tao anatin'ireo valiny fanontaniana teo ireo ary manomboka izao ianao dia hanova ny fiampiainanao na ianao anivon'ny ankonana, na ianao anivon'ny fiangonana, na ianao anivon'ny gropy, na ianao anivon'ny fiarahamonina samihafa, hanova an'izay ianao ary ho ataonao mpitiavana sy mpanetretena ny fanompoana izay ho ataonao. Alleluia. Amen. Samita ny tompo mandehana amin'izao herinao izao ianao. Amen.